araba toboko lafinaritra toboko vavy falitafaraka aminao indray mity takarivan'ny alatsanainy fanombohan'ny herinandro ide manasanao ihany koa anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany ny fanombohan'ny fanadinam-panjakana faharoa ny BPC nanomboka tamin'ity andro androany ity no isan'ny sariana antsika mpanaraka ny fampahalalam-baovao eo ihany koa ny tranga samihafa dia ny fanombohan'ny ilay atrikasa lehibe mahakasika ny fananana azy tetsy amin'ny CCI vato eo ihany koa ny sehatra politika ny fanombohan'ny fividina tsaram-potoana izay tanterahana eny amin'ny anteny mera-pirenena manomboka ny alarbi ho avy zao ny alarbi fahatelopolo ny volana jolay avy zao tokoa no isokatra amin'ny fomba ofisialy ny fivirina tsaram-potoana ny anteny mera-pirenena efa miomakomana fatratra ao anatin'izany ny braomaritra ity androm-panjakana mpanao lalàna ity araka ny tazana tena toerana raha fakapitso izany hoe ny alarbi fahatelopolo volana jolay ho avy zao no isokatra ny fivirina tsaram-potoana ny anteny mera-pirenena izay nampanatsoa ny filakevitra minisitra ny zoma lasa teo misy ny fiomanana rehefa mivonona amin'ny fandaminana rehetra ity androm-panjakana mpanao lalàna ity manazava ny mpampakateny eo anivona dia mera-pirenena araky ny fiantsonana nataon'ny conseil des ministres tamin'ny zoma teo moa zany dia mampiantso fivorina tsaram-potoana ny anteny mera-pirenena amin'ny alarbia fahatelopolo ny volana jolay ho avy zao ny solombavambahoaka rehetra ka amin'izao fotoana zao atao amin'ny anteny mera-pirenena dia miomana eo amin'ny voalohany indrindra eo amin'ny fandraisana ny solombavambahoaka satria ny solombavambahoaka moa avy any amin'ny faritra rehetra ny distrika rehetra eto Madagasikara dia miomana zahay amin'izao fotoana zao ny fandraisana ny solombavambahoaka aty Antananarivo ny manaraka an'izay dia tsy maintsy mandamina koa ny bro maharitra ny fomba andrindrana io fivorina tsaram-potoana io anisany niteraka resabe ihany koa ny famolavolana ny tetibola teo anivon'ny anteny mera-pirenena tahataky ny ahoana kosa ny firafitry ny tetibolan'izy ireo amin'ity volavolan-dalàna momba ny tetibolana sy mpantsina izay inoana fa hodiniana mandritra ity fivorina tsaram-potoana ity atao amin'ny anteny mera-pirenena moa ohatra ny ana rehetra ny institution rehetra amikasika ny budget io dia misy voalohany indrindra ny fonctionnement moa dia ireo lay fampandehanan-draha raha amin'ny ankapobeny ny anteny mera-pirenena ka voakasika manokana anatin'izay ireo zay zo ho ananany solombavambahoaka anatin'izay ny karaman'ny député ao anatin'izay nyreo le hoe ahafahan'ny député mifamezivezy manatanteraka ny asany dia misy ny solika ampiasay ny solombavambahoaka dia ao anatin'izay koa moa misy ny fifandraisana miankapobeny ny telefona eo koa amin'ny fampandehanana anteny mera ty koa dia misy ireo lay atao hoe ny administration générale izay misy vola koa zay tsy maintsy mampidira ao anatin'ny budget ny anteny mera-pirenena zany hoe ny fonctionnement amin'ny ankapobeny ity anteny mera-pirenena ity fa manaraka an'izay koa dia misy koa ny natao hoe ny investissement zay hita moa zany amin'ny resaka hoe finance publique ny investissement dia ny fanatsarana koa ny toeram-piasana sy ny toeram-ponena ny solombavambahoaka zay atao anatin'io budget io zay natolotra ny fitondram-panjakana ny exécutif ahafahany ity anteny mera-pirenena ty manatanteraka ny asany amin'ny antsakany sy andavany raha ny fanazavana voaray dia mitetina hatrany amin'ny 1 tapitrisa ariary ny vola eritreretina anteny mera-pirenena olanina mandritra ity enim-bolana faharoa ny taona 2024 ity